Miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy tenako. Miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy tenako. Ke ijoroako eto zany dia ny fitiavan'i Jesosy manokana izay mba voakely ka hatramin'izao. Efa fantako mihitsy fa izy daholo manao zava-drehetra. Ary efa fantatro nefa ny diako tsy fantatra. Izay ilay maha-olombelona ary koa tamin'ny diako tsy fantatra mbola nampino tsy fahafantarana satria manambady italien za. Dia ilay tokantrano zaho anatin'ny fahafantarana izy tsy fahafantarana. Izy ny chef de famille dia maha-olombelona dia izay ilay hoe tsy nanaraka an'i Jesosy efa nanaraka azy. Amin'izao fotoana izao nefa fantatra fa raha tsy izy raha tsy mitoko zany tsy isy tanteraka ny rehetrarehetra. Dia isaorako be dia be amin'ny toko aloha fa tsy lava resaka fa tsara daholo ny nataony ahy dia zako vavolombelona zany satria za mpifokasikara tsy hoe mpifokasikara fa araka le hoe taloha misy problème dia bon je fume un peu. Je suis pas une fumateur zany fa je fume hoe jejo. Izy gasy hoe jejo zany. Raha itapoako moa amin'ny telefona hoe okizay isikaro okizay isikaro. Koa izao foana ny lavariko azy zany tsy misitony fa jejony. Dia moa izy fantatro zareo fa mivavaka ho anahy satria zaho anatin'ilay toerana misy mafy be ilay eron'izao tontolo izao. Je n'étais pas dans le monde où je suis maintenant. Le monde taloha c'était bien, c'était joli. Fa fohy sady ratsy no manimba. Et là je sens que je suis seule. Je vis avec Jésus zany dia tsara daholo ny zavatra nitranga rehetrarehetra amin'izao fotoana izao no ny heriny fitiavany tsy tiany Jesosy ho simba. J'étais belle, j'étais forte, et maintenant plus que ça, que tu ne peux pas imaginer la force que j'ai, la belle, la tsara, ny fahatsarana que j'ai, que zao. Anana, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne me sens même pas quel âge j'ai. Mampifitiavana miaraka amin'ny Jesosy fifaliana, ny fahatsarana manompy azy de croire que c'est lui qui te guide. Tu laisses là tout dans la main de Jésus, c'est lui qui fait tout. Et pour le moment, j'ai plus de problème, je vous dis. J'ai pas de problème. J'ai mes enfants qui sont sages parce que je mets dans la main de Jésus. C'est lui qui sait. Et maintenant, je suis contente, je suis heureuse parce que j'ai le Saint-Esprit et moi. Et je ne fume plus et après j'habite en Italie des arrêts, les macaques de Sona Zani, les Fokakielia, après café, Fokakielia, ça. Et aveu mitezaka filosia foana hoe filosia tena gravy any le tsisy an'i Jesosy fa tena taloha nisy tsy nandeha zao tsisy nitady. Dia aveo moa izay entina mivavaka tany Italia ireo problemako fotsiny dia zao malahelo aty hivavaka amin'izay za. Aveo taty arina aretina mavokana ary nisy nefa le fiangonana andalo lovako foana. Fait moi je regardais comme ça, c'est pas important, fareo tonga toy za hoe raka izy andana jereo itsy soratra itsy hoe inona voatotra amin'ny fiangonana sao dia bo izy io. Alors ireo nandeha dia tena mama izy na le fiangonana mitovy amin'ny fiangonantsika finoantsika le izy. Dia lasa izao dia mody dia vita indray dia nandeha niarina sotra ny tompo ohatrany satria amin'ny fiangonana eo akaiky ny trano mihitsy akavisy. Zay nangatahako an'i Jesosy hoe za tsy mahay lalana firy fa meo fiangonana akaiky anahy za. Fa raha menao fiangonana za tsy fokasikara intsony fa rehefa tsy menao fiangonana mety mangalatra hoe après café. Alors maintenant j'ai l'église, j'ai la chiesa. Chiesa moa zany fitena fiangonana miaraka amin'izareo dia hitako mihitsy ny miracle ataon'i Jesosy zany hoe fa vao niangona dia tsy hoe niangona comme ça fa hoe finoko sy ny etaetapoko rehetrarehetra zay tiako naterina mety nateo aminy moa efa ndraisiny tamin'ny hazo fijaliana zany fa maha-olombelona mbola nazavako eo.
mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay ao zany amin'ny teny italien le izy moa dia ry zareo tena ay ve misy ohatr'izany ary na mampakako izy fa nareo betsaka mangetaheta nefa ny tsy sahy ary raha fijerina ianao ohatr'izao zany ozy izy a mety hoe sakirakirany ihany izy za olon'ny tompo je suis pas dans le monde à part je suis dans le monde où je où est Jésus alors izy ny tena na hoe araky le teny baiboly zany koa tsy haiko tsara le amin'ny tena azy tegna hoe ny finoanao no nahavonjy anao izy izy dia zay ny entiko zay ny noko zay zavatra hoe nahavonjy azy satria tsy mifokasikara vao nahita fiangonana tena hitako mihitsy taloha sotro kafe dia za mantsy zanako izy ray fotsiny zaho tsy fokatsiny izy moa tena mama qu'est-ce que c'est iny aoko zay hoe dia fotsiny ndray fa miala tsikelikely atao za hoe non dia avy eo izy nieritreritry za hoe ary rehefa Jesosy manala hatramin'ny farany fa tsy manala tsikelikely dia c'est là que je fume plus dia vita indray zay dia sotra Jesosy isan'andro dia arak'le fombanay moa tsy hoe fombanay fa fombako amin'ny tompo zany za manokana satria zay Jesosy re miresaka fa tsy miresaka amin'izy zany izy dia neniko izy hoe Jesosy io tena hitany a mieritreritra foana zany hoe mieritreritra ty hoe tena fiangonana io mbola ao ihany le maha-olombelona zany dia fonako aminazy kantsy tena nasehoany anahy tamin'ny nofo le izy hoe le mpitandrina anankiroa mpivady ny nasehoany anahy tena olaola vovavao mbola tsy fatako zay ny tena nataoko hoe ohatrany hoe ampisehoany mihitsy hoe c'est juste hoe la route juste pour toi anao izy mihitsy dia nasehoany ihany hoe ao zany fiangonana toerana misy azy satria efa nangatahanao dia ameko anao dia nomeny azy tsy hoe tia tena fa nomeny dia tsy mivoaka koa ary mifonako taminy hoe tsy mifanenana aminao Jesosy fa ianao mahay zava-drehetra fa amboarinao lalako isan'andro ahitsinao dia vity dia avy eo indray araky ny français keliko moa mpanompon'Andriamanitra mafana fo mampahera isan'andro nazy tena mama ahoana iny dia misorako an' Jesosy be da be manana azy fa tsara vadiny zanako aloha voalohany indrindra dia sorako ny tompo zany eny atao aloha mazaly za tsy manafina fa sy te jaloza zanako nalay vady za malahelo za tsy kanjo mimonina seho Jesosy hoe izy zany izy ana fatany tsara zany fa satria Mikael lamatotsy inona dia zanako mbola kely dia aveo nanambady tsy hitako tampoka le fitiavana raha ohatr'izay dia isorako ny tompo fa namboariny vady tsara le zanak'olona ary mitondra anay amin'ny lalana tsara koa dia avy eo moa vity dia izy miteny hoe mama zao koa anie misy an'izao nge fomba ohatrareo fa za moa zarena tsy misy malagasy mihitsy igny dia miteny izy dia izy hoe sendry fa tena hita amin'ny Jesosy io ihany zany fa zany akory tsy je peux pas hoe dire zao eny ataoko na tsy fa zany Jesosy ny zava-drehetra vao tapitra ny tenina mianako anaty telefôny 10 jours 2 semaines après teny pasteur hoe Anna tianao ve no atao batisa fa ny anaranao tafiditra ao amin'le nofinay ho baptême zany tsoka hoe pasteur zany indrindra ho any efa nyteniny zanako fa zany teny hoe français le izy hoe italien fa tsy malagasy que j'arrive à tout de suite dire que zao parce que un peu difficile à moi tsy nany expliquer bien en italien tout ce que je peux dire dia zao hoe tena atao mihitsy nitehaka daholo nytao fiangonana dia alléluia gloire à Dio comme ça dia ino vao maika voasasa daholo dia hitako an'izany fahatsara zany hitako hoe lasa tsara tareha non je vous dis pas hoe fa je dis ça le nom de Jésus amin'ny anaran'ny fanahy masina itenenako anareo fa tamin'izaho fokasikara tena j'étais moche j'étais belle fiaina zao tontolo zao fa noho tsy mifokasikara tena hitako hoe nadio ary tsy hoe nadio hoe za manao tare na zanako vavy manao esthéticienne ny ao am-piangonana miteny hoe depuis que j'ai vu Anna vao niangona mihitsy zany za zany io Anna io vao niangona mihitsy zany dia miampasitera foana isan'andro satria miangona lundi mardi non lundi mercredi et vendredi et dimanche moa
dia izy isaka ny andro aloha zay ditako miova tena hoe miteny amin'ny vadiko mihitsy amin'ny pasteur zany rehefa misakafo anjareo hoe tsy hitanao hoe fiovany anahy dia io izy pasteur hieno izy hitako mihitsy tsy sanatria mivavaka ory miteny hoe tsara tare hoe araka ny teny fiaina zao toy zao hoe te belle eo fa tena hoe miova naseho an Jesosy zany hoe fahazavana na dia hoe tsara madio miala ny tena hita hoe miala aminao zany rivotry ny ratsy voilà. Et maintenant je vis bien, Jésus est en moi et araka ny teny tompo hoe rehefa ty dia ty hatramin'ny farany ary rehefa manasitrana dia manasitrana hatramin'ny farany satria Jesosy tsy manao saotapany zany araka ny teniny gasy fa izy rehefa ty dia conseil ataoko fotsiny hoe na inona problème moi je dis j'ai pas za aloha tena miteny amin'ny tompo fa za tsy mana problème fa raha manana dia apetrako aminy zanako tsy zanako tsony zanako ny tompo maha-olombela ohatrany dia miantso mama e mama fa raha ny olana ny fiainany rehetrarehetra Jesosy daholo miamboka azy dia misaotra ny tompo tsika